dia tena mbola makasitraka ny zokibe damy zay a vao amin'ny groupe omady a nanaiky a ifampizara ny tantara sy mba hiara-iaina ny tantara nitranga tamin'ny 13 May roa amby fitopolo a 710 anisany anankiray tena hitako hoe anampy a ny tanora sy ny taranaka aty aoriana sy ireo diaspora any ampitan-dranomasina ity tafatafa kely a zay rahantsika miaraka amin'ny zokibe dama ity fa miarabanao a tonga soa miarabanareo miravafy dia miarabantsika rehetra manaraka ny fandaharana amin'ny latsinainy ho avy zao no feno 20 taona ny tolona nataonay tamin'ny 27 dia arabaina sika rehetra natratra an'io an'io marina tokoa zany satria ny akamaroany ny tanora malagasy izay anisany tamin'ny 20 taona lasa zany hoe tany amin'ny 27 zany a 17 taona zany ny tenako 17 taona tamin'izany a raha olona sy nanao no zokony kely sy bekoto fa iza i dada fafa Charles samy 12 taona daholo fa bekoto a mihoatra ray taona dia raha olona sy nanao zany mihoatra kely fa tsy mihoatra be zany hoe izahay a rehefa mianatra dia tany ampianarana tany amin'ny école primaire ozy fiteny azy tamin'izany dia vazany mpampianatra dia ny programanay a programany la France dia boky ianaranay zany boky la France daholo dia zay a nahatonga an'le fitenenana malaza hoe nos ancêtres les Gaulois zany hoe fianarana ny anarana atao zany a tsisy momba ny Madagasikara mihitsy fa rehefa tonga any ampianarana ianao zany a dia lasa ohatrany hoe ampanofisina hoe any an-dafy ianao ohatrany hoe fiainanao no avinao zany ohatrany hoe ho any an-dafy fianarana mamolavolanao ho any an-dafy zay a dia rehefa mody any an-trano dia tonga eto Madagasikara indray satria tsy misy miteny frantsay ohatrany zay folo mianadahy zay a dia dadanay a mpampianatra amin'ny sekoly Mona Marenina dia dia zay zany dia rehefa tonga ao zay dia teny malagasy dia tonga eto Madagasikara na rehefa lalao any tokotany dia manao baiko Mona satria ny ankizy namako Mona Mona Marenina dia zay no mahatonga ny hoe za zany rehefa miteny a zay le hoe mahazava-dehibe ny tantara zany a mametraka diatanany amintsika tsiraray avy zay mahatonga ana rehefa miteny a dia tsy maintsy miasa ny tanako satria za zatra miresaka amin'ireo mpilalao tamiko tambola kely a zay Mona sy Marenina zay le izy a mipetaka le izy a dia zay zany ny zavatra ngeza be fa ny mahakasika ny tantara dia zay le hoe tontolony any an-dafy dia tontolony Madagasikara mivezivezy eo zay dia rehefa tonga ny 17 a dia teo zany nanomboka ny fo way fe satria maheno ny vaovao aty Antananarivo inona hono ny tolona any dia hoe zao misy sekoly miangatra ao tsy mitovy daholo ny hafa ny fitantanana ny fitondrana ny zareo mpianatra ny dokotera tao be filatanana zay mantsy le tolona dia hafa ny fomba nitondrana ny dokotera teny Ankatso misy tombo sy ala zany dia aty zany ohatrany tsy dia tena misy lanja loatra dia aty zany amena dia nitaky le taty amin'ny be filatana hoe tsy manaiky an'izany zay fa mpitovizo teo nanomboka ny raharaha dia teo zany a tsy nanaiky le ana dia namevan'ny tao amin'ny mpitondra tamin'izany namevan'ny ministry ny fampianarana tamin'izany namevany tsy ny raharaha iny zareo dia mibotsina dia farany a lasa tany amin'ny lycée dia farany a lasa nitatra tany Antsirabe dia nitatra tany Fianaratsoa dia niatatra era Madagasikara le fitakiana hoe atao fampianarana tsy miangatra zay le izy dia amin'ny zokibe dama ve
tena aminao ve tena ilaina mampafantatra ny tantara ho an'ny taranaka ankehitriny ny zava-misy araka ilay tena teo hoe satria zao no entina nazavantsika azy raha ohatra ka tsy nisy a ny tantarany roa mifitopolo de tsy nisy a ty fandaharana androany ty tsy tetotsika zay zany mahazava-dehibe ny tantara de ny fahafantarantsika ny tantara ohatra zao hoe fantatsika ny tantarany Madagasikara fantatsika ny zava-misy eto fantatsika daholo hoe ina daholo a no ranomasina ananatsika ina no arena voajanahary anatsika ina daholo a ny aretsaina ananatsika raha vao fantatsika zany de fantatsika hoe hoentina makaizy Madagasikara zay anie le mahazava-dehibe ny tantara ohatra zao hoe rarotiko ohatrany hoe zava-dehibe ny tantara tafiditra ao anatin'izany a ny fahafantarana ny fiavian'ny mponiny Madagasikara Razaka izy moa ny anaran'le mpikaroka Razafindrazaka Arlanto Toulouse anthropologue izy a sady ao anatin'ny biotechnologie de izy a nanao fikaroana hoe avy izy a ny fiavian'ny mponiny Madagasikara tafiditra anaty tantara zany a fa tantara amin'ny lafiny ADN de nanao fikaroana izy de jereny to amin'ny ADN hoe avy aiza marina moa de ny ADN atsika ary tsara tsika manatona manontany tsara io manam-pahaizana malagasy any avelany io ny Toulouse io manontany manady ady tsara hoe satria mba tsy isininy hoe miseho hoe ambony razana mba tsy isininy zay fa tsika kay a samy avy ny ADN tsika de avy any Indonésie sy Afrika tambatra araka fikaroana ary io zany a tsy mandainga io ary tsisy hoe za pombany azy na pombany areo fa tena tonga de mazava de tokony samy manetsy tena daholo sika mianakavy lasitra ray de mipetra tsara fa za misisy miseho milay eto zay zany aloha le mazava-dehibe ny fianarana ny tantara de rehefa fantatsika zany a de manetsy tena zany tsika de mipirina zany le hoe zany tena enjany eto de mijery tsara de mamantatra ny zava-misy mamantatra ny tantara ohatran'izany hoe avy aiza ny mponina de indrindrindrindra ny fiteny mahavarina fa isika ihany a no anisan'ny mponina eto Afrika manana fiteny maro loko nefa ny fototra raisan'le teny ray ihany ary mahavarina le satria ao Afrika rehefa mandeha amina firenena ray anao de be ny dialecte de tsy mifankazo ny olona de tsy na izy mandalo teny frantsay na izy mandalo portugais na izy mandalo teny anglisy fa isika mbola manana tena zay le hoe ny garanjanahary mahavarina fa zao le mampitambatra atsika ao anatin'le fiteny adiny fa ny mampisaraka foana ny resahana hoe tsy azo le fiteny avaria avaratra avaria sarotra be zao fa zao ny teny iraisana tena tonga de atomboka am'le tena izy tany lay nosy sy Madagasikara tany io tany io zany a fiantsoana azy erany Madagasikara tany tsisy hoe samihafa ny faritra samihafa fa ny fiteny azy tany ihany rano erany Madagasikara rano ihany ny fiteny azy nefa ny tany sy ny rano no mamelona ny vary de raha tsy misy tany tsy misy rano ka tsisy vary de tsisy ny malagasy sakafo de le tena mamelona atsika mihitsy hoe tany rano vary fa le manampy atsika amin'ny asa isan'andro sy mitona entana sy nynova zezika sy miasa ny tanimbary aomby erany Madagasikara zay ny fiantsoana azy mahavarina de izany zavatra zany a raha tsy nresantsika androany de tsy voalaza tsy hitany lanjany zay zany le zava-dehibe hoe mila fantatsika zany hoe de le fiavian'le fitenitsika
avy any atsimo atsinanana ny bolabola tantsika ohatrany hoe avy any Malaisie, Indonésie any ho any ny fihevian'le fitentsika de misy avy ao Afrika de misy arabo kely de misy frantsay fa ny tena azo anaovana fanadiadiana mila manam-pahaizantsika eo hoe ahoana no jerena ny inona daholo ny teny mampitambatra atsika eto amin'ity nosy ity fa tsy avela asarasarahany olona tsika de zay no mahatsara n'ity homady ity lasa misy fifandraisana avy any diaspora zay tsy manadino ny tantarany tsy manadino le taniny zay ara satria raha vao tsy nisy gasikara tsy nisy ny diaspora zay zava-dehibe zany zay zany le ataontsika zany hoe zava-dehibe zao fampionana de tokony atao zany satria betsaka ny manam-pahaizana ny apita mahalala hoe aiza miarena ny ranomasina atsika inona daholo ao anatin'ny zavaboary ao anaty ranomasina ao ny hazan-drano ao ny zava-maniry ao ny arena ny ambany tany ranomasina any de velaran-tany ranomasina ohatrany ahoana ny ananatsika fantatrareo moa fa ny velaran-tany ranomasina ny Madagasikara 1,200,000 km². Roe tsy ray tapitrisa kilometatra tsy mivadidrozy fomba fitenenana azy 1,200,000 km². Kezabe zany satria ny velaran-tany Madagasikara ampitomboina indroa zay no anjarantsika amin'ny faridranomasina iraisam-pirenena tsisy mahalala an'izany de tsika rehefa mividy sardine de ohatrany hoe otrino atreo ihany otrino sardine tsara izy zany atreo ihany fa tsy hoe ary tsika ara zao de tokony mba aiza ary mba orinasa aiza ary le namboatra n'ity sardine ity tsisy tsisy zay zany le zava-dehibe ilaina ny tsika diaspora zay mana-pahaizana afaka ingénieur be dehibe afaka manao orinasa afaka mijery hoe ahoana ny ampiasaina ny angovo eto Madagasikara ny angovo avy amin'ny masoandro avy amin'ny rivotra avy amin'ny rano avy amin'ny zava-maniry angovo avy amin'ny tany ahoana ny fomba ahafahantsika malagasy mitrandraka ny gazy atao amintsika ahoana ny ahafahantsika satria lasa lavitra be ny fiteniko nefa tsy maintsy resahana satria tsika te handroso nefa le mampandroso atsika mihitsy ny tsy resahana zao nasandratra sy izy rota ono nasandratra sy rota le nareo zao le izy tomobile nentinareo rehefa nakaty nareo ny tomobile de inona ny mampandeha le tomobile ay inona le gazoil angovo énergie tandriny zay Madagasikara ohatran'ny zavatra raha tiatsika androso hoe tena amorona orinasa amorona zavatra ohatrany hoe fandrendrehana fantsika fandrendrehana vy anaovana angady fandrendrehana vy anaovana pièce-na fiara fandrendrehana vy anaovana tôle-na fiara fanaovana cuivre anaovana ny fil isan-karazany cobalt anaovantsika ny telefonina be dehibe ny arena eto dia tsy fantatsika akoriny de angovo le angovo le anaovana ny manodinana ny masina sy namana tsy fantatsika afarana ny angovo afarana ny pétrole sy ny essence nefa tsika manana eto grave be tena mampalahelo mihitsy grave be tiako tenena zao anaty zany hoe reo manam-pahaizantsika tena sany diaspora ny akabeazana manantso avy manokana ve zokidama mba anerana zao so ihany fa nisy an'ity fandarantsika ity nisy an'ity homady ity hoe amerenana indray zay tsy sasatra rehefa manao torony any apita zay de tsy sasatra foana mampita hafatra hoe ilaina isika manam-pahaizana teratany malagasy zany hoe raha tsy nisy an'ity Madagasikara ity nge ny manam-pahaizana rehetrarehetra any apitany any tsirony tany Madagasikara nge ny sakafo no teto nge nampivoatra nampiroborobo-ny atidoany nanamolavolany atidoany tsika tsirairay avy reo raha vao ratsy sakafo tsika de ratsy ny de matoa zany mahiratra de tsirony tany Madagasikara nanome azy nefa lasa
ny firenena ny ivelany no sitraka ny fahaizantsika sy ny rondo zay filazana le jus de cerveau rondo azavaikety zay ny jus de cerveau atsika fa zany misotro azy sarotra be a fa iverina kely tsika zokita amin'ny eo amin'le tantara telo amby folo may eo amin'ny fitopolo sy sivinjato sy arivo iaraka amin'ny namana rota moa zany anafantaina kely anaky telo misesika mba apetrana ny tompoko firy taona eo teo eo ianao tamin'izany ary tamin'izany valo amby folo taona de am'izao ako a fitopolo taona ary ina ny andraikitra tena ny sarinao tamin'izany de atao am'za tao amin'ny grevy a tao amin'ny zardainan'ny ankizy jardin d'enfant izy tamin'izany teo an-drano mafana teo a valo amby folo taona za zany ny andraikitra ny fantaminana hoe tsisy hoe rehefa ao anaty grevy zany de tsisy hoe mandehandeha mandana fa ao daholy le hoe mikasika ny sécurité zany zay ny asako tamin'izany ohatrany hoe karazana mpampianatra zany tsy mpampianatra fa hoe mifampizaraza zany zay tao hoe izy ny andraikitra ny fandriampahalemana sécurité izy ny miandraikitra zao de mifampizara de za zany ny fidinjareo hoe ianao zany miandraikitra ny de rehefa arivo zay de mihira de teo le izy le ny fantaninao fa sady tapaka fantanina manaraka tompoko hoe mba tantarao aminay hoe inona ny antony nahatonga an'le telo amby folo may roa amin'ny fitopolo sy sivinjato sy arivo efa nyteneniko tao ihany je pas efa nyteneniko tao ihany hoe natonga an'le roa amin'ny fitopolo a zay le hoe fahatsapany nisy an'izay le hoe fampianarana miangatra teo amin'ny mpianatra dokotera teo abe falatanana sy mpianatra dokotera teny Akatso tsy nitovy ny fomba fandanjalanja ty misy lanjany kokoa le ny Akatso ohatrany hoe ambony kokoa de ty ohatrany hoe sy mandehandeha ho azy de tsy nanaiko tato nitarika ny grevy de tato abe felatanana de teo nanomboka de tsy nirarahin'ny fitondrana de nibotsina de mibotsina izy de lasa fitakiana hoe amboariny programme fampianarana lasa zany miainga tanaty de tao anatin'iny inona ny tena mety hoe tanjon'ny vahoaka tena tiany takiana de zao zany a tam'izao zany le fandeha le izy hoe zao rehefa nandeha fitakiany mpianatra de mbola de nandeha ihany ny mpianatra samy mpianatra aloha nandoa an'le grevy sy namany nandeha de nisy le fitifirana tao amin'ny 13 mai mbola nisy aloha le hoe samborona de nentina tany amin'ny Nosy-Lava nanomboka mipotra ny ray aman-dreny niditra tsetra ny ray aman-dreny hoe zanakay de nisy nitifitra koa teo zanakay za tifirina teo le izy de lasa tafiditra koa ny ray aman-dreny de tafiditra ny vahoaka de lasa tolom-bahoaka le izy zay nge le izy de ny olona nefa tamin'izany fianan'ny olona kapobeny a tsy de tena hoe sahirana loatra tsy de tena hoe mafiady be loatra ny olona fa tena le tao amin'ny fianarana no mipotra le izy tao amin'ny tanora no mitarika tsotra daholo ny olona rehetra de mitombona ve zay réaction mitombona be satria misy ary tamin'izany misy tonga de misy firaisan-kina be tonga de tafiditra koa ny ray aman-dreny de hoe mitombona ny fitakian'ireo de lasa nitatra le fitakiana hoe tsy fianarana mitaky fianarana tsy miangatra de mitaky hoe amboarina programme fampianarana de ataovy ampianarana amin'ny teny malagasy zay le izy a de zay zany satria tsisy mahalala amin'ny Madagasikara ny tanora tamin'izany tsisy mahalala fa la Frantsa ny fantatra sy ny any ivelany ny fantatra fa eto tsy fantatra de ohatrany hoe le roa amin'ny fitopolo zany lasa ohatrany hoe tolona sady tolona hoe mba zay mihitsy hoe le mahatsikatsika malagasy mihitsy le maha-izy atsika mihitsy a no napetraka hoe apetra ora nga le maha-izy atsika fa tsy fantatra de amin'ny alalan'ny fampianarana zay vina le vina tamin'izany zany hoe amin'ny alalan'ny fampianarana satria rehefa mahafantatra Madagasikara tsika mianakavy de afaka miaro azy ary afaka tia azy ary afaka makafy azy ary afaka sary-piaro aminy fa rehefa tsy mahafantatra ianao tsy mahafantatra momba Madagasikara hoe ay ve kay le ao anatin'ny téléphone atsika le puce le zavatra be de be misy volamena ao misy cobalt ao misy an'zao misy zavatra arena afaty tsisy manana eran-tany tsika manana azy afo anaty téléphone
de aizy ny fianarana zany ahafahan'ny tanora malagasy tsy misy mandrak'izao zany mitolona nataonay ohatran'ny mbola tsy miteny aloha verimaina satria matoa zany tranga indray ty homady ty dia afanatony satria ny ato zany efa natao zay adondrona azy natao zay tsy ahalalany ninnininy fa de hoe mpanjifa fotsiny tsena be fotsiny zany malagasy Madagasikara zany reo tsena ivarotana friperie varotana pièce occasion varotana an'izao varotana varotra fotsiny tsisy hoe tsisy famokarana tsisy hoe ahoana no anamboarantsika ny mangazo lasa lafarinina mba tsy lazany hoe tsy ampy tsy ampy tsisy ahoana ny afaratsika tsika ny aravary ary afarany tsy tena zavatra tsy tena tsy ao mihitsy zany tsy izy mihitsy zany nefa tsisy mataitra ny olona tene mandeha ho azy zany satria fa nizarina hoe mpanjifa fotsiny nareo ampetra tsara ao fa za mibaky loha am'zany hoe mbola andrendrika avy zany de anao fantsika de anao bilao de anao zao tonga de mividy fotsiny raha zay de mipetra tsara ao de soa ihany fa misy an'ity homady ty mampifo hoe tena avy reno amin'ny laoniny fa tady ho ratsy izy zany zay le izy fantaniny fanontaniana manaraka hoe antony manokana nanosika anao nandray anjara tamin'ilay hetsika tanatontontolo zao zany le zany resaka azolazana hoe potra avy aty Antananarivo le izy de tam'izany tsisy téléphone tsisy portable fa de le téléphone le any an-trano tony misy le fixe ozy ny fomba fiteny azy de tsy afaka mihetsika fa ohatranao ihany de tsy sarotra be ny fifandraisana taratasy zany ny poste mandeha tsara kosa aloha ny poste tam'izany zay ny fandraisana de zay zany ny taratasy tonga avy aty Antananarivo de téléphone zay mahazo téléphone de hoe zao vovoany Antananarivo any zao zay tena grevy de ahoana hono de zao de atsirarany kosa natao zareo fa de andao koa tsika de lasa ny fampitarika ny mpianatra atao amin'ny lycée de lasa nanao grevy tao amin'ny any de zay zany le izy hoe fa ahoana de hoe tena le programme fampianarana hoe alora angaty fianarana miangatra hoe tokony mba misitraka dolidolo ny malagasy zanaka malagasy rehetra tsy asiana hoe tia ho an'ny mahitahita de tia ho an'ny tsy manana tsisy an'izany zay ny takina de zay na tonga nay resy latra hoe andao miaraka anao grevy miaraka amin'ny any Antananarivo anampitotsika zay le izy de tao am'izay nandeha ny vaovao avy any de hoe zao tsika mila amboarana ny programme fampianarana amboarana ny hoe ahoana ny fotoam-pianarana atao fanaraka amin'ny ririnina ve favaratra ve resahana daholo zany fa tsy nanam-potoana nandinihana tsara le fizotan'le tolona zany hoe tena nametrapetrahana tsara hoe inona ny tany amin'ny faritra satria tam'izany de efa nisy hoe fitsinjarana ny fitondrana hoe ataovy mandeha isaky ny faritra ty isaky ny province ty raha ty fa za vangongo aty Antananarivo fotsiny efa nisy zany tam'izany de efa nisy hoe vondro mpianatra any Majanga any Adego any anany efa nisy zany fandinika de efa nisy hoe mpiasan'ny fanjakana mandinika fa tsy vao satria tsisy niomana hoe andeha am'izay lalan'izay fa fitakina taony vao fampianarana fotsiny de lasa mivadika hoe ahoana marina ary zany no hoavin'ny Madagasikara anorena anazy lasa zany le izy fa foy le fotoana satria tena marina mihitsy satria rehefa manorina ny Madagasikara ianao dia ny manorina azy olombelona ary olombelona vanina olombelona nahita fianarana sy nahazo fahendrena no manangana Madagasikara vanina sy misy fahendrena zay ane le izy ary mitombona ny tolona natao tamin'ny 2017 hoe fanabeazana ny fototra tombona be mihitsy ary matraka kehitriny tokony zany izy raha izoina ny tantara de raha raiky ny tantara de teo mihitsy no fo ihany koa ny tarika maleo ny sira ve tena hoe nanamarika n'iny vanim-potoana iny ny sira ka satria ny hiran'ny tanora tam'izany de mihira ny hira avy any an-dafy mihira amin'ny teny frantsay mihira ny hirany Johnny mihira ny hirany le vedety frantsay reny de mihira ny hirany Beatles nyany nataonay tam'izany hira avy any ivelany zany hoe tsisy nanao hira gasy de zay zany tao amin'ny grevy tena satria ny fo le hoe ay tena misy akay misy kay za malagasy ty kay misy ary manana ny lanjany kay za ay kay rehefa hoe lazaina hoe tsisy any am-pianarana
akay tena misy any tena fiainana satria ny ampianarana anao zany izy ohatrany hoe any an-dafo ny fiainana de teo ny raha nateny malagasy de vao nihira teo amin'ny grevy gitarana nataonay ragny tamin'izany verina kely amin'ny tantarany maleo mahafinaritra ny mbazarana azy tamin'ny voalohany zaho Bekoto dada ray sekoly EPP tao amin'ny EPP Garbine anaranay Bekoto mody any an-tsena kely zay mpiara milalao ho tokotanin'ny sekoly tanora fanenjika de zay sy dada ndray mody dada Ambomandrosoa de za manatitra azy Ambomandrosoa de zay avy eo mody any ambany andrefana de rehefa mody eo amin'ny dada de dada manana gitara de mitendry gitara dada Sonono de rehefa mitendry gitara dada Sonono de anaova zareo fampiseho zay sy raha olona satria raha olona namany Nono zokony dada zalahy efa any amin'ny lycée de rehefa tody ohatrany zany ao amin'ny trano dada zany ny ambom-pionana de zay sy dada tonga raha olona sy Nono tonga de mitendry gitara izy roa lahy de gitara ray ty ity zao ohatrany hoe ty zao le gitara de azafady de raisiny i Nono manao solo Nono zany ato de dada avy ato am'lamosy Nono manao basy gitara ray zany sady manao solo manao basy enjana ve nienjana ihany mba vita de mostra zany kivy zay sy raha olo akoa zany tena mba ampianaro zay ranga de dada sy Nono nampianatra anay gitara de rehefa avy eo koa indraminay zany ny gitaran'ny dada sy Nono nefa ny ary zalahy ao an-trano izy maro mirahalahy ilainy zalahy koa le gitara de ohatrany hoe ndray alina ihany makany aminay sy raha olona de averina indray ny apitsa de farany raha olona namboatra gitara contreplaqué zay de efajoro de ny alainy atahaka le reto kazy reto zany atao miboritra de faritana atao lasitra de adika de inona atao de namboarina le gitara de ny tadiny gitara anay mbola le câble bicyclette reny no atao tadiny gitara fa mafy be mitendry azy fa matsiro be satria namboariny de ny fina teo de teo zany natao de ny tsara le gitara zany tantara zany efa taty amin'ny 770 raiky amin'ny 770 tany hoany zany hoe roa taona melohan'ny grevy zany tantara zany tonga ny grevy efa mba tsaratsara ny gitara nataondra olona de reo gitaran'ra olona reo nitendrenay teo gitara vitanay ihany hafa be arina le hira de le hira natao tao tonga de hira miresaka za valo amby folo taona tamin'izany za sy raha olona sy dadany ny akatsehitra voalohany tao amin'ny tonga de raha vao maraina de gaga be ny tanora hoe oe fa ony tya no miresaka ny hiran'olon-dehibe fiainan'olon-dehibe ny resahana de ny ray aman-dreny any an-trano koa maheny satria nandeha tamin'ny radio le hira de hoe faiza koa zany teo zany nipotra le nanaitra zany le potranay tao anatin'ny zany le potranay tao anatin'ny 72 zany tena nety zany hoe raha tsy nisy zany le rivotra 72 iny de de tsy nisy maleo fa zany hoe ny hira tamin'izay tsy de tena koa hoe zay tena hoe mifandraiky be loatra fiainana tola fa ny hira zamy zany hira ny tanora tamin'izany mpanjifa ny hira avy any ivelany fotsiny zay zany ny tanora fa tamy teo lasa ohatrany hoe ny hira nataonay lasa ohatrany hoe hira mitantara amin'ny fiainana eto Madagasikara de la mandraka ankehitriny lasa tantaran'ny fiainan'ny malagasy ny hiranay zany hoe ny fiainan'ny malagasy zany lasa angalanay aingam-panahy de averinay any amin'ny fiainan'ny malagasy ihany averinay any amin'ny any fiarahamonina ihany le hira zany hoe nareo tsara mihitsy nanainga le mamalagasy no navoaka fa tsy hoe voatery manjifa ny anavela fotsiny afaka mba irainy dama Sokopeta be ny hira ataoko ty zany vetivety ty hira ty zany ty le hira ny taonany ty hira ty romby dimapolo taona ny taonan'le hira ao zany raha vao maraina dia lasa ny fisainana mifantokato an-tsaina ny tena adim-piainana tampidalakale
ty zao efa trotraka ianao iany re no tena nisopatra adintsaina vao maraina no ato andoako ato satria lasany vadiko eo la 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 anizao ianao anizao ianao lasaniny oloniny moava adinonao reto zanatsika diny aminao zokobe dama tokony ho tafiditra amin'ny andro tsy asana ve fa andraisaka rama ny taona 13 Mey petraka mihitsy le fanontaniana zao mantsy a ny 13 Mey a vao mifitopolo de mbola tsy levony ny fanjanahantany zany zany hoe ny zana ohatrany hoe natao zay nadolodoloana anazy a fa lasa ohatrany roa mifitopolo lasa nampifohan'le hoe fahaleovantena hoe tsy mbola nisy ny fahaleovantena lasa programme fampianarana mahaleo tena tsisy zay nge nisy antakiny hoe fahaleovantena ny programme fampianarana tsy misy eo zany ny resaka de amiko zany a tantara ngeza be hoe mifo ary ny mpianatra ny tondra ny fitakiana ary fitakiana hoe miainga amin'ny fanatsarana ny fanabeazana ny fanorenana ny firenena mendrika zany mendrika ho apetraka ao anatin'ny tantara malagasy zany fa tsy hoe tolonangalana seza fotsiny de zany ndray nitondra de izy zany tena nitondra eto de izy ndray de fandindindritra eto zay nitondra teo aloha lasa fandindindritra eto tsika lasa raha mpitondra fotsiny ty satra fa tamin'io va tena hoe tena fampianarana tena le fanabeazana hoe fanorenana ny firenena amin'ny fanabeazana mendrika zany a mendrika zany a fantena manaraka de hoe azo lazaina avy hoe tratra ny tanjona taty tsy tratra ny tanjona ka matoa nareo avy amin'ny omady taitra asoa ihany misaotra anareo aloha hoe tsy namela fotsiny gasikara hoe avy aloha fa ny fiainantsika ty efa milay fa taitra nareo hoe tena ohatrany tsy mety a fa ndao jerena akaiky fa raha avela am'izao de ohatrany hoe tsisy malagasy tsony eto fa lasa ny olona daholo ny arenatsika sy ny fafanjareo daholo zany le mamalagasy ary tena hitako hoe mendrika hoe araky ny tenen'ny zokobe dama teo mihitsy hoe andro tokony tsy asana nefa andresaka rama satria amelomana le tantara mihitsy ho antaranaka ty ary tsara mihitsy no amelomana ny tantara hoe ny fampianarana sy ny fanabeazana hoe fanasokafana ny sain'ny tanora malagasy afantatra n'izao tontolo zao afantatra ny taniny afantatra ny teniny way zavatra tena ianao nge rehefa te ahay ny fiteniny kafa ny anao de tsy maintsy fezinao ny teninao amin'ny alalan'ny fiteniny reny no ianarana ny fiteny hafa ane de lasa mazana be anao ny kilonga nge raha vao mbola kely izy de ampianarinao teny malagasy teny frantsay teny anglisy miaraka de tonga de hainy a tsisy hoe izy tsy metraka hoe teny anglisy ambony na teny frantsay ambony de teny malagasy ambany tsy manao zany ny ankizy fa tonga de mitovy ny azy io de tonga de tsy mandeha ho azy izy tena hitanay zany zay mandeha any États-Unis de zanaka malagasy le ranga américaine le ramatoa gasy de teneninao teny gasy le zaza de miteny teneninao teny frantsay de miteny teneninao teny anglisy de miteny zany ny tokony anaovana zaza malagasy amin'ny anaran'ny fiteniny reny satria le reny gasy de ampitaina ainy mampita an'izy any amin'le zaza zava-dehibe zany a zava-dehibe zany a fa tsy toekarena fa toekarena tsy tsika akory no mife azy fa fianarana no ahafahantsika mifehan'ny toekarena zay ny tena izy zany hoe raha isa taona ran'zay hoe raha mba tena zay tokoa raha hoe mba fantatry zay taranaka taty aoriana moa zany
raha hoe afaka tena nankalazaina isa-taona ny 13 Mai araka ny tokony ho izy mety efa mabetsaka ny zavatra teknika noentina ampivoatra fa tsy hoe akory hoe tolona fotsiny dia nijanona teo amin'iny nisy raha mandrika nisy azo fa raha hoe afaka tena ny velomina arak'izay tantara ny tenen'ny Zokibeta amin'izay mety efa zavatra be dia be ny tokony afaka mivoatra ihany satria nanitona nanaitra ny tanora hoe oay aika hoe misy arena be ohatran'izany ka eto tanora nge tsisy malalaka ry hoe manana velaran-dranomasina 1 200 000 km² tika tsisy malalana zany ke hoe manana zavaboary firisan-tsatony zavaboary eto tsy misy eran'izao tontolo zao ny fitenitsika tsisy malagasy ke eran'izao tontolo zao fa tsika ihany manan-danja be ke zany tsisy de ny malaza eto amitsika de hoe itsy mahandra de fantrana zany malaza eto de anjaratsika amin'ny lalan'ny fanabeazana no afahana hoe mampianatra ny zanaka malagasy manao fikarohana mampandroso ny tenany mamorona asa ho anazy fa tsy hoe mangataka azy danja be fampianarana fanabeazana no afahana manangana ny de am'izao fotoana zao ny informatika tokony ho ampiasaina anaovana an'izay hoe informatika zany tokony informatika mitodika amin'ny Madagasikara sy mitodika amin'ny malagasy ny fampianarana azy zay fitaovana io zany anafanganana an'le fampahafantarana an'le teknôlôjia sy ny zava-misy eto sy ny afahana io zany anafaingana azy io ilaina zany io informatika io hono Zokibeta mety nanova ny fandehan'ny tantara ve raha tamin'izany efa nisy ny tambazotra Facebook sy ny internet nampiova misy le izy ary satria tamin'izany ke taratasy posta no atao de zay mba hoe izy any manana telefôna any an-trano de mba miantsona avy teo Antananarivo de miantsona any an-trano de iny mampita vaovao fa tena fa niely era Madagasikara ihany izy de zay zany le erak'izao tontolo erak'izao tontolo zao de zao ny zavatra tiako nampifo fanamariana kely zay zao ny tambazotra mantsy resaka serasera de serasera resaka maso sy ny feo serasera hitan'ny maso de feo de zao tamin'izany tany amin'ny sekoly Mona Marenina rehefa miresaka amin'ny ankizy namako de tsapako hoe zava-dehibe ny miaina satria zareo tsy manana sofina mandre de ny maso zareo zany lasa miaino fiteny fihetsiketsiky ny olotrako sy ny tanako de miaino be anahy izy zany hoe jery be anahy izy za zany zatra tany rehefa milalao any trano de zatra hoe rehefa miteny de nono zany hoe tsapako zany hoe misy lanjany be zany le fienoana de any ampianarana tabataba zay ampianarana satria manana sofina mandre fa tsy miaino de rehefa manana sofina zany de tsy miaino de ohatran'izany tsika zao tombaka daholo ny sofina mandre fa tsisy miaino kay de be zavatra hitan'ny maso fa tsy mijery be marinina zay le tambazotra satria tsy voaomana ka tsy voaomana hoe ahoana ny ampiasaina an'ireo afahantsika mampiseho ny atsika afahantsika mamatatra ny atsika zay le olana ngeza be matsiaro navita didy ve Zokibeta teto amin'ny firenena mahakasika tsy navita mihitsy tsy navita satria matombo la eto de mbola tsy navita na de lasa ara le zala dimy raharaha reo zay be koa to mbola manohy hoe fampitakafatra amin'ny revo maleo zany no toizana de le revo maleo toizan'ny taranaka de taranaka ndray malohy an'izy mihiran'lirana de mamelona foana hoe tandremo le made in Madagasikara tandremo le vokatry ny tantsika le maizy atsika eo zay fa misy tsika eo eo nivon'izao tontolo zao zay le izy ary hitako hoe rehefa tena tafapetraka mihitsy satria nareo zao tena hoe nay nametraka le maly eo de tsy ny artiste rehetra koa ny hoe hatramin'izao hoe tsy le filaza ny hiry fa hainareo ny nametraka le izy de hain'ny taranaka taty-ariana nandimby an'le arena hitako hoe lesona be ho lesona be ary zay zany no am'izay lafiny zay de matsapa zay izy be koa to hoe nametraka lova ho an'ny taranaka ary tsy ny taranaka ihany fa ny taranaky ny maleo
le taranaka ny vokariny hirany maleo satria misy tanora mirevy maleo amin'ny gitara, misy tanora mirevy maleo amin'ny sodina, misy tanora mirevy maleo amin'ny sax, misy tanora mirevy maleo amin'ny clavier. Hoe reny zany a revy maleo. Reny zany a tena tokony hoe anoy ametraka ny lanjantsika zany eo niveau zao tontolo zao e. Satria ny revy maleo nge mitondra ny tany amin'ny Olympia e. Nefa zay a ny hira teny fitentsika malagasy de ny eno inona reo vazaha teo reo? Ny eno mozika malagasy satria ny mozika malagasy a rehefa mitenitsika hoe ny avy any Atsinanana, ny avy any Atsimo, ny avy any Andrefana de efa mozika. Le fitenitsika zao ny mozika mifainao ny vazaha zay. Vao mainka fa hira, vao mainka hiraina lizy, vao mainka tena mandona ny fony. De zareo roa zany anisy nijery tamin'ny voalohany de nisy nijery tamin'ny faharoa. Zany hoe zava-dehibe zany a le mozika ny feotsika. Le fitenitsika zany zava-dehibe. Fa tsy hoe le fitenitsika de tsy mahampandroso fa tsy zao ka tsy navela novonoina misy le tenika. Fa tsy hoe ny tenitsika no ambany fa fananina ny vonoina. Fa ny japonais teny amin'ny fiteniny any am-pianarana, ny coréenne le tsika manafatra pièce be dia be avy any io sy tomobile io, zareo nge ny fianarana any am'zareo fiteny coréenne sy teny anglisy. Ka ina ka ahoana ary de ahoana ary zany ka e. Zay nge le efa ndeha nitantara ty. Aloha tohizany nasandratra ihany angamba ny fanontaniana. Tohizana fanontaniana voalaza foana hoe mpandresy manoratra ny tantara aminao mitombona ve hoe mifampitana zava-misy na tantara rehetra mahakasika ny tolona tombona ve zay hoe mpandresy manoratra ny tantara. Zay foana li satria ohatra zao hoe nanoratra ny tantaran'ny Madagasikara zany a de matetika ny mpandresy zany hoe zareo vazaha zany nanoratra ny tantaratsika. Zany hoe vazaha nanjanaka taty anisan'ny nanoratra de nanao ana de zao de zao de zao de zao nanaovana an'ireto. De zay zany no zavatra tsara fantatsika. Nefa zao koa isika manana afaka mijery any amin'ny biblioteka any an-dafy. Zay zany ny antso avy ataotsika. Jereo tsara daholo any bibliotekatsika any an-dafy de jereo daholo momba ny tantara Madagasikara de manorata atsika malagasy. Tantara ny soratantsika malagasy araka ny fahitatsika azy. Efa nataony tikaroka zao hoe tantarany resaka ADN izy de nataony mihitsy. Zany zao anisan'ny zava-dehibe. De jerena koa hoe avaiza ny toerany tenitsika, fikarohana tsara tokony atao zany. Fihevintsika ahoana daholo zany. De zany rehetrarehetra zany a mila ny manam-pahaizana. Zay le lazainao zay hoe de mila soratantsika ny tantaratsika, mila tsika no miteny azy. Mila tsika no mitantara azy. Ohatra ny nataonay tarika maleo hoe tsy mila vazava any an-dafy any mitantara ny fiainantsika eto. Fa izay ihany mirany fiainantsika de mahatsiaro tena ao anatiny tsika, mahatsiaro tena hoe oay tena zay mihitsy zay. Hoe tena zany mihitsy ny zava-misy eto. Manokatra ny saina, manokatra. Ona zoko be dama misy hafatra tianao manokana ve ampitaina amin'ny vahoaka malagasy am'izao? Be dia be. Manokana aloha tsisy hoe ray ihany fa tena mbola manohy ny hafatra zay. Mbola manohy ny hafatra zay ao anatin'ny revy maleo a, tohizana foana ny revy maleo a, satria manampy antsika be dia be amadiady a makafaka ny zava-misy. Fa ny tena tolona mbola ataontsika zany zao a de le ty le hoe fianarana sy fanabeazana ty tolona be io. Any zany mila mpampianatra tsika. Mpampianatra malagasy. Ary tena tsy maninona raha hoe tena hiofana any ivelany. Any a Japon na any a Singapour na any a Corée na any Atsinanana na ny Inde na mila miofana. Mpampianatra hoe ahoana ny fomba anafainganana satria raha vao tsy mpampianatra ny vanina de tsy vanina ny zazam-pianarana. Mazava ho azy. Satria ny hazo vaniko lakana de ny tanana ny rininy tsara. De ny ankizy tsy vaniko lakana de ny mpampianatra ny rininy ratsy. Ka io zany ny tena mahaory. Ny tena mahaory satria olombelona no manangana ny firenena rahampitso. Mila olombelona vanina zany. Tena mahory zoko be dama satria raha mijery ny eto Madagasikara fotsiny a de tena hoe mihaino-danja ny fanomezana tombam-bidy
ny mpampianatra miainga avy any anatin'ny sekoly madinika indrindra ny valeur amena satria ny valeur moa zany hita eny anaty hita amin'ny alalan'ny fandraisan-karama ny tombam-bidy ny fampianarana eto amintsika mihitsy no teny latsaka be latsaka latsaka be mihitsy ary zay zany no tena olona nangeza be de zay no fianarana io fa ny tolomanay tamin'ny 2017 hoe fianarana manendaka ny malagasy amin'ny taniny de hoe ahoana ny zanako tsy navita fianarana fa tena tsy maintsy miverina miasa tany zany hoe ny asa tany zany asambany nefa le asa tany io tafiditra ao anatin'le hoe loharanokarena fototra na hoe secteur primaire aiza ny fanomezan-danja ny ingénieur momba ny fahafantarana n'io tany io fahafantarana zava-maniry rehetrarehetra sy ny momba ny hoe ahoana no anafanganana nefa tsy mampiasa pétrole ampandehanana ny fambolena adino tandremo fa tsy lazaina amintsika fa lazaina eto fa ny agriculture ny vazaha dia mandeha amin'ny pétrole mila pétrole ray taonina sy tapany roa taonina zay vao mahavita zezy bazaha ray taonina sy tapany zezy bazaha zany vita amin'ny pétrole pesticide sy ny namany vita amin'ny pétrole tracteur mandeha pétrole zany ny agriculture ny vazaha mihitsy no mandeha pétrole izy ny fe azy de ahoana no ahoana ny ataotsika zany afarana ny tracteur afarana ny pièce afarana ny pétrole afarana ny zezy bazaha tsy ho tafavoaka tsika malagasy satria ny azy mandeha amin'ny pétrole ny fambolena de zay le hoe tena mila mijery amin'ny fotsy miangatra satria ny tanjona ao anatin'ny omany de hoe misakafo farafaratsy ny re mandeha isan'andro malagasy sakafo amin'inony tsy maintsy avy amin'ny tany ampy ve ny fampahafantarana ny tany ny fahaizana mitrandraka ny tany tsy mitrandraka fa mamelona azy zay ny tena izy mamelona tany satria ny tany ange ohatran'ny zava-maniry ihany ohatran'ny zavaboary tany ange zavaboary ary izy ny renoben'ny zavaboary satria raha vao tsisy tany tsisy rano raha vao tsisy rano tsisy zava-maniry tany ny siny be ny rano tazona io ranomasina io tany ange io zany ny siny be de io no mila tena hoe ahoana ny kolokoloanan'io de ny planetatsika aza mandeha lavitra Madagasikara zay ihany mahatsara an'le hoe antsoavo andehotsika mpiray-tanindrazana rehetra zana ny teratany malagasy re teratany amely maso ny planetatsika atao hoe Madagasikara lainosy zay zany le antso satria zay le izy ka rehefa voakarakaratsaka tsara ny tanitsika le tany tsy litona tsy asina pesticide tsy asina zezy bazaha tsy asina fa tena hoe velomina amin'ny ohatra nanamboaran-janahary azy de velona tsara ny zavaboary velona tsara ny vary velona tsara ny katsaka velona tsara mangazo tsy simika tsy zavatra mahapozina de velona tsara ny olombelona de matanjaka ny olombelona de mamokatra de tsara ny atodohany de mianatra tsara zay anisan'ny tanjony omady de ny amelona ny tantara sy andraisana lesona ho an'ny taranaka atsiaoriana sy fampahafantarana misy ho an'ireo diaspora any ampitan-dranomasina ny tantaran'ny Madagasikara ahoana mety fahitany Sokobedama zay mila mifameno tsika fa tsy mifaninana inareo zao de zay zao zay ambany fa nareo ambony tsy zany resaka fa tena fifamenoana de zao ataotsika zao nge izy efa manonga atsika zao fa ny zavatra ny tanjontsika manaraka zay tsy maintsy atao faran'zay tsy mirotoroto be nefa tena mandeha malakilaky eny le hoe famelomana tany eto Madagasikara ahoana io projet famelomana tany io mila atao io satria tany no mamokatra sakafo de sakafo no mamelona olona
zay indrindra ny tazony fa tsy hoe tsika tonga de tondra vary de ty ny varinao mena sakafo mafana amena aranjono izy tsy amena trondro ny olona fa amena aranjono de le zay le hoe zay le hoe aranjono zay a le fampianarana ny olona amelona tany ay ifamelona amin'ny tany de tany mamelona ny olona de zay de mifamelona zay ny zava-dehibe mila manampahaizana ingénieur isan-karazany feno eran-tany zanaka Madagasikara manampahaizana ndao tsika hiara-melona ny tantsika zay manantso avy manokana avy eo ho an'izy ireo ka zay indrindra le izy hoe andao tsika amelona ny tantsika velomina le tany velomina ny tsirony tany velomina daholo any zavaboary velomina daholo ny olombelona ary anisan'ny famelomana olombelona famezana sakafo tsara satria raha tsy misakafo tsara izy de tsy afaka mianatra zay zany le izy nefa fianarana ilaina ahafahana manamboatra ranonjono ivelomana tsy tentsony hoe manafatra tianao mampitaina aminay ve no satria nandray afatra maro afa bebe kosa bebe fotoana ny tsy oampy nefa tena mbola tiana hoe zay zany ny zavatra anankiray a hoe satria ty fantarana ty ho tapatsapahanareo mandindinika kely de raha misy zavatra tokony mbola ilaina indray de mbola vonona zany satria tsy vitako za samy rery tsy vitanareo samy rery fa tsy maintsy mifarimbontsika zay zay le fifamenoantsika zay ny zava-dehibe tena makasitraka ny zokobe manokana ny ekipa ny Omady mitondra ny anjara briky tena hoe aza zany hoe zavatra ngeza be na foy amin'ny fotoana mavesatra be ny zavatra zarainy dama teto amin'ity androany ary tena mirary fahasalamana sotra betsaka anareo sotra betsaka anareo fa raha vao tsy nisy koa nge le nosy Madagasikara de tsy nisy tsika tsy nisy maleo tsy nisy fa le nosy tonga de meko sale kosa aloha le nosy tena ary tena raha tsisy azy aloha tena tsotrottsika le nosy zany tena hafakely mihitsy izy io tena mahavarina mihitsy satria zay misy anay zao ny Morondava de mahavarina fa i Madagasikara mipetaka tamin'ny Afrika de stomina rehefa niataka tamin'ny Afrika izy de stomina nanaraka azy ny karazana zava-baobaba anakenina tsy misy eran-tany fa eto ihany misy azy tena motrany misy fagagany zany misy tomony de tsisy bibilava misy poizina mihitsy eto mahavarina maro ny arena eto fa mila mpahafantarina zany zao anisany zavatra hoe fa ahoana nataony Madagasikara de ty koa zavatra anankiray mahafinaritra be hitanareo le ravitsara mantsy nalaza be le divana tamin'ny Covid de zao io ravitsara io rehefa maniry any Chine na ny firenena hafa de misy camphre nefa pozina tsy azo hoanina fa le ravitsara maniry amin'ny tsirony tany Gasikara tsisy pozina de azo hoanina zany zao tena anisany tena fahagagana be zany manao mazy le tanitsika ty fa tsika zany le taranaka ty afara mila mamoatra an'izay le talentany tanora malagasy manampahaizana anandratra nyty Madagasikara ty am'izay le zavatra rena be sy mazy vitany eran-tany fahasoavana avy amin'Andriamanitra fahasoavana amin'ny Zanjanahary tsika nge fony Zanahary mihitsy nataony nosy anankiray tena tena edena tsisy tsy mahalala an'izany moa fa isika tena mandripaka fotsiny zay de zay le hoe rehefa tsy mahalala ianao de manao dotao fahatany de tsy saro-piara amin'ny taninao de tsy fahatanao tsiny zay le izy nay veloma misaotra antsika rehetra veloma daholo manaraka indray